Mbola misaotra n'Andriamanitra hatrany isika tafombola amin'ity fampovavahana isa-maraina ity ho aminareo anie ny Tompo. Ny Salamo 5:20 andininy voalohany hatramin'ny 7 no iombonantsika ho amin'ny fiderana. Nitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Salamo 5:20 hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Avia, aoka isika iobo ho an'i Jehova. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Amen. Hivavaka isika. Tompo, mamaly ny antso ny mpanao salamo izahay ka tonga eto an-tranonao. Mioby ianao lay lehibe amin'ny fiandrianana, ary manao feo fifaliana ho anao izay vatolampy famonjenanay. Ianao lay efa namonjy anay tao amin'ny Jesosy Kristy no iantoroanay ampanetretena ankehitriny, angatahanay famelan-keloka, anirina indrindra ny hanavaozanao ny famindramponao aminay. Ianao lay efa atony ny nofo rehetra ka deraina sy ankalazaina no irinay sy antenainay, aniraka ny fanahy masina, hanenika ity fiangonana ity, hamangy ny fonay ka hampianatra anay indray ny sitraponao ao amin'ny soratra masina hovakiana sy hanafarana anay. Koa mitenena ry Tompo fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Deuteronomie 10 ny andininy 12 hatramin'ny 7. Deuteronomie 10 andininy 12 hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalany izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao ny raketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka ny fidianareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra takany amin'izao anio izao. Koa afirao ny fonareo, fa aza mafiatoka intsony ianareo. Fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy Tompony Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tsy ava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Amen. Ray masino, manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo hiaraka amintsika trany ary ampitompo faharesendahatra antsika ny amin'ny soratra masina izay fampizarana eto anio. Deuteronomie 10 ny andininy 12 hatramin'ny 7. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra efa nanafarana antsika tamin'ny alahady lasa teo zany ry havana, raha mba hanontaniana re isika inona ny voalaza tamin'izany. Voalohany dia manao hoe mahafehy ny zava-mitranga rehetra ety an-tany hatrany an-danitra ny Tompo. Ary ny faharoa dia nilazana tamintsika manao hoe tsy ny tontolo hita maso ihany, ny tany sy ny lanitra ary izay rehetra eo aminy no voafehin'Andriamanitra, fa Andriamanitra matahotra, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy, dia Andriamanitra mahafehy ny tontolo ara-panahy. Fa mity an'io tia dia ankeo amin'ny andininy 12 isika. Ny andininy 12. Raha vakiana izany dia amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao?
afa-tsy ny atahotra an' Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia azy sy hanompo an' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Raha ny mari-pijanona dia amin'ny 7:70 zany no tokony tena hifarana. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, misy fanompoan-javatra na vanim-potoana vaovao eo amin'ny fanambarana, eo amin'ny fotoana nanambarana ity teny ity. Lay andiany na taranaka ny aran'ira niatrika ny fanafahana avy any Egipta dia madiva ho tapitra fa mandimy kosa ireo taranaka vaovao ary mampatsiahy Mosesy ao amin'ny fahanterany 20 taona izy amin'izao hidirana amin'ny tany Kanana izao. Voalaza moa fa tsy hiditra any izy fa Josoa no hitarika ny zanak'Israely. Amin'izao vanim-potoana isin ny taranaka vaovao 40 taona ty aoriana hitenenan'i Mosesy eto izao dia miteny izy manao hoe ankehitriny fisokafany vanim-potoana vaovao ho an'ny taranaka vaovao miandrandra ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Amin'izany dia inona no ilain'i Jehovah? Ilain'i Jehovah amin'ireto taranaka manohy ny lalana hitondran'Andriamanitra azy hiditra amin'ny tany Kanana. Misy antanatohatra 4 izay mirindra tsara tsy azo dikaina na atao metsoro-menoatra. Ilain'Andriamanitra amin'ny olona mandeha hiditra ny tany Kanana. Raha amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny dia izay takian'Andriamanitra amin'ny olombonjena makany ny fiainana mandrakizay. Ny voalohany hitantsika eo ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny faharoa ny fanarahana ny lalany izay miaraka amin'ny 7:70 ao amin'ny didy sy ny fitsipika. Ny fahatelo ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fahefatra dia ny fanompoana an'Andriamanitra. Ireo 4 ireo no takian'ny Tompo na ilain'Andriamanitra, ilain'i Jehovah Andriamanitra amin'izay manaradia azy manaraka ny lalana hitondrany ho amin'ny tany Kanana. Itiana dia zazalahy kely tena tia alika. Ary nahita alika nindrenindreny izy na nanjanaka kely be dia be. Rendreny teny io alika mananjanaka be dia be io. Dia nakanakiray tamin'ilay zanaky ny alika izy. Anoho ny fitiavan'ny alika dia nataony hoe natia ny anaran'ilay alika. Izany hoe ny famadika amin'ny anarany hoe tiana dia nataony hoe natia. Teo am-panomboana dia efa tsapany ity alika ity ny fitiavany tiana azy. Ny fifidianany azy tao anatin'ireo zanaka alika be dia be, ny fanomezany azy anarana izay mitsimbadika fotsiny amin'ny anarany tompony dia efa tsapany izany. Ary tamin'ny faneraserana tamin'ny tiana inaty dia feno fankatoavana, feno fanajana ary feno fitiavana. Izay rehetra ny bakio ny tiana ny naty dia nataony avokoa. Raha atao hoe olona afaka nidresaka izy dia nanaiky, nankatoa, tena mpanompo, tsy nandiso fanantenana any tiana inaty. Rehefa indray andro dia nitompo tany amin'ny naty ny masony tiana ka nijery azy milalao faly dia faly eny an-tokotany. Dia nieritreritra izy hoe maninona ary ity alika keliko ity no falifaly lalandava. Fa tamin'izay dia tsarony ny fampianaran'ny mpampianatra azy tany amin'ny sekoly alady manao hoe ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy adidy na antery fa fitiavana sy fandavan-tena ampifaliana. Ary dia izay koa no entin'izao andin-tsoratra masina manoloana antsika izao milaza fa ny fanompoana an'Andriamanitra ampanajana
amin'ny fankatoavana amin'ny fitiavana dia miteraka fifaliana. Ery amin'ny farany 7:10 dia ny fahitana soa. Dia ary sika riavana ijery vetivety an'ireo antanatohatra 4 dingana amin'izany atao hoe fanajana ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fahatahorana tsy hoe Andriamanitra mpampiorooro Andriamanitra, fa ny fahatahorana eto dia ilazana fanajana sy fanekena ny voninahitra Andriamanitra. Fanomboana ny fahendreny zany hoy ny soratra masina ao amin'ny Ohabolana dia mitanisany hoe ny fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendreny. Ny Salamo 110:10 dia miteniny amin'izany koa ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Fanomboana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny fahatahorana azy eo anatrehan'ny fahalebiazana, eo anatrehan'ny fiandrianana, eo anatrehan'ny voninahiny dia miankohaka isika, feno fanajana isika. Raha amin'ny fiainam-panadiny hoe maneho faharesen-dahatra feno ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra isika. Ny fanomboana ny fiainana mifandray amin'Andriamanitra ho tonga amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia nao resy lahatra fa Andriamanitra lehibe mendrika omem-boninahitra sy hajaina ny Andriamanitra ivavahanao. Indraindray amin'ny fiainantsika rehefa misy fandaminana ka misolo ny lehibe na ny tale ao am-piasana, misy olona tsy vonin-kanaja foana ny ao. Aleo ianona ihany, tamin'ny ianona nafinaritra dia maninona isika? Miatakataka isika, tsy manaiky ny fandaminana isika, dia tsy manaja izany tompona andraikitra izany isika. Mety hoe tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao avy nanompo Andriamanin-kafa. Ny fanomboana riavana dia ny hoe ajao omeo voninahitra ity Andriamanitra ity. Izao Andriamanitra lazainy Baiboly izao, avy nanompo Andriamanin-kafa ianao teo amin'izay tantaranao, mety 10 taona lasa, 20 taona lasa, mety voankiona raina azy napetraka ao ambony no Andriamanitra ny zavatra hafa eo amin'ny fiainanao. Fa atombo indray na avaozindray amin'ity maraina ity, ny fanajanao tsy misy fepetra an'Andriamanitra. Tsaroa fa tahaka ny fidianany tiana anina ty tao anatin'ny olona maro teto amin'izao tontolo izao, ny fidianan'Andriamanitra anao. Ataovy zava-dehibe zany ka fenoy fanandratana sy fanajana an'Andriamanitra ny fiainanao. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Reseo lahatra ny tenanao hanaja an'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny fandianana amin'ny fahitsiana. Raha ampiarahantsika amin'ny 7:10 ny hoe anaraka ny lalany dia milaza indrindra ny fitondran-tena sy ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy hoe mino an'Andriamanitra fotsiny sika dia atao ampy izay, fa ny finoana dia tsy maintsy homban'ny fankatoavana. Ny finoana dia tsy maintsy voamariky ny fandehanana mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy olona mino fa tsy miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ilazana hoe za koa ne mba mino an'Andriamanitra? Eny, hoy ny Jakoba, ny devoly koa mino fa mangovotra. Fa isika mino dia manaja an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra ary manaraka ny lalany sy ny fitsipika amin'ny fanarahany azy. Inoy ny tenin'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra. Ny fahitsiana dia dingana faharoa taoriany ny faharesen-dahatra ao hanompo an'Andriamanitra. Resy lahatra ianao fa hanaja sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, mandihana araka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Ny fahatelo dia ny fitiavana. Ilain'i Jehovah Andriamanitra amintsika koa ny fitiavana.
Ny Korintiana voalohany toko fahatelo amby folo manontolo dia mampianatra antsika fa tsintsinona ny fiainana tsy misy fitiavana. Ny Jaona voalohany toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo dia misy teny mora tadidy manao hoe isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Tena valipity omentsika an'Andriamanitra ilay tiantsika taloha, ny fitiavana ilainy amintsika. Lehibe zany ny havana rehefa manaraka ny fitsipik'Andriamanitra, feno fanajana an'Andriamanitra isika dia asehoy fa tian'Andriamanitra ny fotsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra. Rehefa ampianarina moa ny didy folo dia ny hoe ny didy efatra voalohany dia fintinina amin'ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia izany indrindra no ambarany ity teny ato amin'ny soratra masina ity, ilain'ny tompo isika, ilain'ny Jehovah Andriamanitsika ho tia azy. Ny fahatahorana, fanajana sy fanekenan'ny voninahiny, ny fahitsiana, fandihanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitiavana, ho setry ny fitiavan'Andriamanitra mitondra antsika amin'ny fanompoana. Io fanompoana lazainy eto dia tsy hoe ny fanompoana ato anatin'ny fiangonana ihany ka manompo an'Andriamanitra mampitandrina, manompo an'Andriamanitra madekona ianao, manompo an'Andriamanitra mampandray fanasan'ny tompo na any amin'ny sampana samihafa sy ny fikambanana ianao, manompo an'Andriamanitra amin'ny fanompo-pivavahana tahaka izao ianao. Fa io fanompoana resahana eto dia fanompoana amin'ny fiainanao manontolo, izay tanterahana tian'ny fiangonana, fanompoana izay fijoroana vavolombelona any amin'ny fiarahamonina, raha tokantrano, eny an-dalana, any amin'ny toeram-piasana, dia fanompoana avokoa. Ny fiainanao manontolo anehonao ny mampanompon'Andriamanitra anao, izay no ilain'i Jehovah Andriamanitrao. Ny Efesiana toko faharoa andininy fahafolo izay tadiditsika tsara manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesoa anao asa tsara. Izany ry havana no takian'i Jehovah Andriamanitra amintsika. Amin'izay dia tahaka ny fahatsapany naty no fahatsapana ao anatintsika koa. Manompo tsy antery na didina isika fa manompo amin'ny fitiavana. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, ireo antanatohatra efatra ireo no hitariany ity andiny tsoratra masiny tiantsika, eo anatrehany falebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra ajao sy ome voninahitra izy. Arao ny fitsipika mandihana amin'ny fahitsiana, tiavo amin'ny fonao rehetra sy ny saina ny fanahinao rehetra izy, ary tanterao ny fanompoana. Tsy mifandingana na kisendrazendra milahatra ireo, fa milahatra tsy azo atao miantsoro minoatra. Ho resy lahatra ianao, handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, ho feno fitiavan'Andriamanitra, ho tonga amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fanontaniana tiam-pamarana dia ny hoe hatraiza ary ny dingana efa vitanao teo amin'ny fanarahan-dia an'Andriamanitra. Nijanona teo amin'ny fahatahorana ve ka resy lahatra fotsiny? Ka mino tonga tamin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ve miaina amin'ny fahamasinana? Tena tian'Andriamanitra ve ianao ary manompo an'Andriamanitra na tian'ny fiangonana ary indrindra ary amin'ny fiarahamonina? Tratraro ny dingana efatra fa izay ny ilain'i Jehovah Andriamanitrao aminao. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra lehibe ny fitiavanao mitaona anay amin'izay zavatra ilainao aminay. Mandeha amin'izay hitarianao amin'ny fiainana mandrakizay izahay, tahak'izay hitantananao ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy, ary takianao ambaranao fa ilainao aminay ny fanajana anao tsy misy fepetra ka nomezanay voninahitra anao amin'ny fotoana rehetra. Ny fanarahana ny sitraponao mba tsy ho mpiaino manadino izahay fa ho mpankatoa ny teny. Ny fitiavana anao amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy rehetra ho valy ny fitiavana ao anay, ary indrindra ny fanomponanao miainga aty amin'ny itony fiangonana itony,
araka nyjara fanompona nomena ao anay tsirairay avy tonga any amin'ny fiarahamonina ahatonga anay hijoro ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny asa ampio amin'ny fanainao masina izay fa tsy ahefy izany raha ny momba anay no entinay manatanteraka ary izao dia mangataka aminao izahay mba ampinao amin'ny fandaharam-potoananay ity tontolo andro ity mety efa manafika ny avizanana satria mamarapara ny herinandro fa ataovy mahery noho ny hafa izahay manam-pifaliana noho ny sasany izahay satria manana anao ilay lehibe ny fiandrianana tonononay eo aminao ny ankonanay any izy ireo mety efa any am-perinasy eny an-dalana misy koa lavitra anay naizanaiza misy azy tompo dia fantatray fa hitanao koa tantano ampaherezo havita soa indray ny adidiny ampitiavana sy ampifaliana amin'ity tontolo andro ity arovokoa ny fiangonanao amin'ny asa maty ny satana amin'ireo firehana rehetra sy fampianarana mandiso ny filazantsaranao mbola hijoro sy orina tsara amin'ny finoana ny fiangonan'Andriamanitra hanambara ny fitiavanao hanambara ny filazantsara ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty manerana ny tany dia betsaka ny voina ary ao ny miatra manaina miteraka faharavana mamangy ireo tanàna vohitra tanan-dehibe firenena hiaran'izany mivavaka ao an'i Madagasikara izahay ny aina ao anatin'ny haintany renay koa fa manodidina ny Madagasikara ny andro ratsy tompo araky ny sitraponao dia manaiky izahay fa miara-miasa soa ny zavatra rehetra mivavaka izahay ho an'ny tanan-dehibe anankiray izay niara-ny fahamaizana ka naharavana trano ho anarivorivony fananana antapitapitrisany tompo mino izahay fa manana ny hevitra hieverana n'izany tanan-dehibe maneran-tany izany ianao Los Angeles dia ianao no ampitodika ny mponinao aminao Andriamanitra ilay tompo ny zavatra rehetra ireo nanao tsinotsinona anao tamin'ny fitondran-tena ireo tsy nanaraka ny lalanao fa nanivaivanao tsy nanome voninahitra anao mifona ho azy ireny izahay dia mamarana izany vavaka izany izahay tompo amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io izay anasahazao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisaory nitsodrantononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy mandihana amin'ny fifalian'ny tompontsika amen ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen